Raha tokosaka efa naneho ny favononany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Prime Ministre teo aloha ny Général Kame Vital dia fantatra kosa androany fa ny vondro politika MCE no manolotra azy ho amin'izany fifidianana izany. Fitindravaka Randriamanala Samora Samuel ny manodidina ny vaovao. Ny Prime Ministre teo aloha ny Général Kame Vital no atolotry ny vondrona politika MCE na ny mouvement des citoyens engagés ho candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ity taona ity. Androany nampafantatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny birao eo anivon'ity vondrona politika ity. Hitanareo zay nous sommes pro-graduel Kame Vital hitanareo fa manana ny traikefa sady ambassadeur miaramila membre ny MCE hitanareo fa tany Toliara reny miaraka foana président graduel sy Kame Vital. Ho an'ity vondrona politika ity ahina ifono resaka ambadika politika ny mbola tsy fidiny ny vadan'ny filoha teo aloha Lalora Valomanana eto toerana izay marina fa efa nahazo lalana avy amin'ny filoha ny teteza mita. Ka zahay tsy manakana ny fidin'ny ramatoa Marc Ravalomanana hijereny mamany fa raha ohatra kosa ka misy iraka ampanaovina anazy avany ka raha mitondra iraka spesialy zany ro iraka manokana zay mbola tsy fantatsika tsara hoe inona le iraka ohatra hoe amoro olona ny Malmagro, amoro olona ny amin'ny hôpitaly, amoro olona eny an-dalambe, amoro olona any amin'ny aéroport dia zahay kosa tsy manaiky an'izay zavatra fa tsy mpahany zany zahay tsy manaiky an'izany. Vaonareny vonany seo tany amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny moa dia nidina nijery fotony zava-manjoom-ponina tany toerana indrindra fa tao Toliara voalohany ny delegation'ity vondrona politika MCE ity ny alady lasa teo ka nanolotra sakafo sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny mponina. Nitarika ny delegaciona tamin'izany moa ny Général Kame Vital izay isan'ny mpanorina ny MCE.